marika ravalomanana fitsipika hifanarana no tokony anatanterahana ny fifidianana. Fitakina ny alany ny prime ministre ny atsasa manila mahery amin'ireo solombavam-bahoaka no efa niroso tamin'ny fanaovan-tsoni. Mpianatry ny ENS manamafy ny fitakina andraisana azy ireo mpiasa-panjakana. Manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy tonga sao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasananao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy ny politika tsy tomombana ny fanavozana tanteraka ny listim-pifidianana atsaro tsy misy atakandro ny fanaovana jugement supplétif na ny fizarana kopy sy karapanondro faobe tsy mazava ny tety androm-pifidianana sy ny teti-bola entina natanterahana izany. Mila amboarina sy ara-mijery ny lalàna mifeny fifidianana ary tsy maintsy irisona ny fikonan-doham-pirenena santonana amin'ireo tsy fanjariana novakiny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia bantsilana izany androany. Raha itsika vetrandry ny fanambarana nataon'ny filohan'ny RMDM marika ravalomanana. Fanambarana fotoam-pifidianana ny taona 2024 izay aty antsika afaka andro vitsy. Hita sy tsapa nefa fa tsy lavorary, tsy milamina ary tsy azo antoka ny tontolo manodidina ny fanomanana ny fifidianana aty antsika izany. Tsy tantaratra ny fahavononan'ny mpitondra any tanteraka fifidianana madio sy milamina. Antoko politika tompona andraikitra nefa ny antoko politika tiako Madagasikara ary mametraka hatrany olola arana ny tombotso iombona ary indrindrindrindra ny mahasomy vahoaka. Toy izany koa ny RMDM izay hitariako. Noho izany dia tsy hainay ny angina manoloana ny loza mitatoa ho an'ny demokrasia sy ny raharam-pirenena ankapobeny eto Madagasikara. Ho fisorohana ny savorivory sy ny korotana mety ateraka ny fifidianana ratsy fanomanana sy tsy andrasan'ny rehetra anjara dia manao izao fanambarana izao izahay milaza ireo zava-misy ary mitondra ny sosikevitra ho fanatsarana. Voalohany, mikasika ny fandrafetana ny listy ny mpifidy tsy tomombana sy tsy mizotra araka ny tokony ho izy ary tsy mahazo ny faharisiany rehetra ny fanavozana manontolo ny listy ny mpifidy na ny refonte total izay ataon'izy ireo ankehitriny. Noho izany dia sarotra ny azahoana listy ny mpifidy feno sy madio anatanterahana ny fifidianana amin'ny taona 2024 raha izao zava-misy fomba fiasoana no toy. Tsy fahamatorana ny fikasana analava ny fotoana anavoizana manontolo ny listy mpifidy. Ho fanatsarana ny fandrafetana ny listy mpifidy dia arosonay ny tokony anatanterahana ny fanavoizana manokana na ny révision spéciale ny listy mpifidy manomboka ny fotoana ivoahan'ny didi-panjakana miantso ny mpifidy an-datsabato ka ny farana 30 andro mialohan'ny andro fandatsaham-bato. Anomezana malalaka ihany koa ny antoko sy ny fikambanana politika rehetra anao fanentanana ny fiainana ara-politika manerana ny nosy izay zoomeny lalàna azy io izany. Anajanona tsy misy atakandro ny fanaovana jugement supplétif sy ny fanaovana karapanondrom-pirenena faobe izay atao tery manta amin'izao fotoana izao satria mety hiteraka osoka sy tsy fifampatokisana zany. Momba ny tety androm-pifidianana sy ny teti-bola anatanterahana izany tsy hita mazava ao anatin'ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana ireo fifidianana tokony atao amin'ny taona 2024 dia ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eny anivon'ny commune. Tsy ampy anatanterahana ireo fifidianana tokony atao ny teti-bola voasoratra anatanterahana zany amin'ny taona 2024 raha ampitahy amin'ny teo aloha
sy ny fanambarana nataony sy ny tsy ela kory zay ny fanontaniana mipetraka raha dia ny hoe nisy any mihitsy ve no tsy nampahafantatra ny gouvernemanta ireo fifidianana tokony atao amin'ny taona 2024 sy ny teti-bolana ny tanterahany zany fifidianana zany sa ny gouvernemanta no tsy ny raharaha zay sosikevitra nareo sy ny seny tsy azo ekeny ihany koa ny mety ho fikasana andika ny lalam-panondrenana na ny lalàna velona eto amin'ny firenena ka anitatra ny fepito-piasana na ho an'ny filopirenena zany na ho an'ny be ny tanàna sy mpanolotsaina eny anivony commune noho izany dia takinay ny anabarany gouvernemanta mazava ireo fifidianana ho tanterahana amin'ny taona 2024 sy fanokanana vola ampy anatanterahana zany fifidianana zany ary mba manaraka ny fenitra iraisam-pirenena mikasika ireo lalàna sy rafitra amin'ny fe sy mitsara ny fifidianana ny lalàna misy ankehitriny dia tsy feno sy tsy manome antoka ny fitovinjoan'ny kandida rehetra ny fangararana sy ny fahadiovan'ny fifidianana ny tsy fiandanin'ny fanjakana ary ny fanasaziana zay mandika lalàna tsy azo antoka ny fahalevatena sy ny tsy fandanin'ireo rafitra mikarakara sy mitsara ny fifidianana na dia teo azy ny antso sy ireo sosikevina roso ho fanatsarana ireo lalàna mifeny fifidianana sy ny rafitra mikarakara sy mitsara ny fifidianana eto amintsika avy amin'ireo serina maro samihafa avy eto-toerana sy avy any velany dia tsy misy hatramin'izao ny finiavana avy amin'ny fitondrana iaina sy hitondra fanavoizana amafisinay fa tsy ahafahana manatanteraka fifidianana madio sy ame vokatra ekeniny rehetra ireo lalàna fifidianana sy rafitra misy ankehitriny ireo tsy fanarahan-dalàna miseho ankehitriny betsaka ireo tsy fanarahan-dalàna miseho ankehitriny manoloana ny fiomanana hiatika ny fifidianana ohatra anankiray am'izany ny fanaovany mpitondra fampelezan-kevitra meloha amin'ny fotoana sy ny fampiasana ny volam-panjakana ny fananam-panjakana ary ny mpiasa-panjakana ho amin'izany fampelezan-kevitra meloha amin'ny fotoana zany ny fanakatsakanana sy fanaovana raha matahora ny atoko mpanohatra tsy mba afaka manatanteraka ireo hetsika politika ho fanabeazam-bo ny antoko sy fiomanana amin'ny fifidianana loza no reo voalaza rehetra ireo ary dia manambary izahay fa ny fifidianana dia fifananana demokratika noho izany a dia fitsipika tokony fanarahana sy mampitovy zo ny fifaninana no ampiarina mba anekeniny rehetra ny vokatra avy amin'izany fifidianana zany mbola manamafy ihany koa ny tokony anatanterahana ny fikeonan-dom-pirenena mba ametrahana izay fitsipika fifehezana ny fifidianana hifanarahana sy mampitovy zo ny kandida rehetra manainga ny tompony andraikitra sy mpisehitra ny kasika ny fifidianana noho izany mba andray ny andraikitra rehetra ahafahana miroso amin'ny fampiresahana mba hananana lisitry ny mpifidy feno sy madio lalàna-pifidianana ny fanarahana ary rafitra hitantanana ny sy hitsarana ny fifidianana atokisany rehetra no ilaina manamafy izahay fa ny fanatanterahana ambiletra ny fifidianana miaraka amin'ireo tsy fahatombanana misy ireo dia tsy hitondra filaminana sy fahamarina toerana demokratika eto amintsika fa hitarika korotana sy fisaraham-bazana eto amin'ny firenena manaitra ny vahoaka rehetra ary andray andraikitra manoloana izao loza miantra eto amin'ny firenena izao eto am-pamaranana dia manome toky izahay
fa tsy amela irery ny vahoaka malagasy manoloana izao zava-misy feny fahasahiranana sy fahantrano ka miteraka korotana tsy fandripahalemana tsy fampitsakafo tsy fatombanana na rehetra mihitsy tena mahantra latsaka ao anaty lalina mangitsingbitsika vahoaka malagasy akehitriny nefa na izany ary dia miantso mivoaka malagasy tsy amoy fo na overy fanantenana fa anana finoana atrany mba vonina andray andraikitra indrindraindrindra amin'izao fiomanana anao fifidianana zao tsika noho izany raha tsy misy ny fepetra raisina anarenana maika izao tontolo manodidina ny fifidianana misy ankehitriny zao dia andray fanapahan-kevitra ara-politika goavana izahay avy aty amin'ny mpanohatra mba ilazana ianareo fa misy fetrany ihany ary misy fotoana zavatra rehetra ka dia nanao izay fanambaran'izay izahay mba ampahafantarana ny rehetra fa tsy timombana ary tsy misy ny fahavononana hiatrika fifidianana madiso mangarahara mba hoeken'ny rehetra samy teandriamanitra ombantsika andriamanitra ampahafantarina isika rehetra fa manambahiny fampalalam-baovao amin'ity alina ity pasteur Roger Randriamisata mpamakafaka politika izy novahintsika amin'ity alina ity resaka ny makasika ny raharam-pirenena ankehitriny mialohan'ny andresantsika azy andehoarantsika ity fanadiadiana manaraka ity izay tateriny mpanao gazety Mialy Rarinombana sy Taisiniana. Eritaona maheritona efa niantson'ny solombavambahoaka tima ny motion de censure na ny fitsipaham-pitokisana mikasika ny fialan'ny Prime Ministre Tsai Christian eo amin'ny toerany. Antony maro no nanaovana izany fitakina izany ka anisany arogoavana ny fahatsapana fa tsy mahavita ny asa sy ny andraikitra nampandraketana azy intsony ny governemanta. Mihamanitra sy mijaly koa ny voaka malagasy ary mikatso ny fampandehanan-draharaha rehetra eto amin'ny firenena. Nandeha teny ny fotoana ary tsy takona fenina intsony izany tsy fandraisana andraikitra ny governemanta izany. Antony anosika ireo solombavambahoaka IRD sasany sy ireo solombavambahoaka tsy miankina sasany irefeo amin'ny solombavambahoaka Tsilma ihany koa. Hatramin'ny androany fantatra fa natsasa manila maherin'ireo solombavambahoaka araka amin'ny 50 eo anivon'ny teny miara-pirenena no efa nidroso tamin'izany fanaovan-tsony mikasika ity motion de censure ity. Manodidina 50 kosa no mbola tsy nidroso tamin'izany ankoatra ireo solombavambahoaka izay mitsipaka ny rosoana amin'ny fanaovana izay fitsipaham-pitokisana izay. Fa maro député zany no nanosony le izy raha hoanay tiako Madagasikara manokana dia efa ela zay no nametraka an'io hoe fanasorana Prime Ministre io ka fotoana angamba zao na tonga sainan'ireo hoe namana solombavambahoaka na fa amin'ny RD na amin'ny indépendant na ireo afa amina toko hafa ihany koa zay zareo vao natsapa tena hoe ay efa tokony efa soloana marina le Prime Ministre dia hoanay tiako Madagasikara zany tonga dia malalaka be hoe mety aminay le fanoloana le PM. Maro ny olana mitrangy eto amin'ny firenena ao ny tsy fahafahan'ny fanjakana intsony manefa ireo atao hoe ady tokony ataony amin'ny fanefana ny karaman'ireo tompona ndraiky mpanjakana samihafa eo ihany koa ny fahasahiranam-bahoaka izay efa iaraha malala amin'izao fotoana izao tsy misy favaly ireny ka mampiakapio ny solombavambahoaka atao anatin'ny soanana mba isin'ny famahanana zany olana zany farak'izay ngana. Misy ny resaka inina voizina fa noho ny tsy fandaovana ny tamin'ny karaman'ireo solombavambahoaka sy ireo mpiasa eo anivon'ny teny miara-pirenena no antony anaovan'ireo député izao fitsipaham-pitokisana izao. Nanamafy anefa ny filohan'ny vondrona parlementaire any Tokotima ny solombavambahoaka Fetraka Lamosafimbololona fa efa ela izy ireo no nanao izay fitakina izay. Fa efana tanteraka voafaritra ny lalàna faritra ny lalam-panorenana amin'ny solombavambahoaka ny mametraka an'izay fitsipaham-pitokisana na motion de censure izay. Maro hoe nisy fahatarana ny tambo-karama resaka solika io ka tiako teny hoe tsy misy ifandraisany amin'izay izy raha ny fijeriko iaho fa misy zavatra fitambarana zavatra maro izay amin'ny fahefanana na solombavambahoaka rehefa natao ny tombanezaka tsy ifanomezan-tsinona hoe ifanenjehana fa rehefa mahatsapa ny solombavambahoaka maro anisa ao anatiny rehetrarehetra na vondrona inona vondrona misy azy hoe tsy araky ny asa izay tokony tanterahany sy no mpanatanteraka no asa ataon'ny gouvernemanta tsy mifanaraka amin'izay ilay nandrasany ny solombavambahoaka dia izay solontenan'ny vahoaka
dia apetra am'izay a motion de censure na fitsipaham-pitokisana zay ny isa takina aloha zany dia enina ny fitopolo zany hoe atsasany miampiray a zay a vo afaka déposena nao apetraka ao amin'ny filoanantemeram-pireneny zany fanangonana tsini zany dia manana valo ambe efapolo ora rehefa avy eo aorinany zany fotoana nametrahana n'iny zay a nametrahana n'ilay soni zany no miditra amin'ny débat indray de ny ao amin'ny débat indray a rehefa raikitra ny ady-hevitra torak'izay ihany koa ny faharetany dia takina ny roa pateliny solombavam-baoaka no mandany an'izay a zay zany a dia mametra-pialana na hoe mipasy a la motion de censure na le fitsipaham-pitokisana tsy fanoerana bontolony ny antsony solombavam-baoaka tima ny fitsipaham-pitokisana afa kosa hitadiavana fiainam-pirenena tsara kokoa sy tsy hiverena ny fanitsaka tsahan-dalàna isan-karazany ataon'ny gouvernement ankehitriny tsy mety mijanona reo endrika fanitsaka tsahana lalàna velona na lalam-panorenana io na lalàna fehizoro na lalàna tsotro na didim-panjakana zay izy ihany mamoaka azy dia lasa endrika ivelany fotsiny fa ny fanitsaka tsahana andreny lasa mitombo isan'andro isan'andro ary lasa mipoitra koa le kolosainy tsy maty manoto izay ny fitondram-panjakana ihany no nivoy azy tamin'ireny fotoan'ireny koa moa voizina be le hevitra avy any amin'ny seni hoe tsy hanao an'ilay fanavaozana hatrany fotony ny lisym-pifidianana ary tamin'ny fotoana nanoratanay an'ilay motion de censure avy aty aminay dia mbola zay a no hevitra navoaka ny avy any amin'ny seni ary nahatonga nay ny teny tena tsy azo ekena kosa zany fa akoatra fanitsaka tsahana ny lalàna azy a dia tena fisorana tanteraka makany amin'ny jadony zany zavatra zany rendrirarehetra reny no mitambatra nanaovanay an'le motion de censure nahatonga nay niantso sy nanentana ny solombavam-bahoaka nanasa ny solombavam-bahoaka indrindra ahafahana mitady ny tsaratsara kokoa hatrany ho an'ny fiainam-pirenena ny motion de censure noho ity zava-misy ity dia nifanana ny fasafasa izay tokony ataon'ny solombavam-bahoaka sy ny gouvernement raha pitso ihany koa no fantatra fa iroso amin'ny fivorina ijerena ny antondro fitakina n'ity fitsipaham-pitokisana ity no anilivony antenimera-pirenena eo ihany koa no hamantarana ny fotoana natanterahana ny fifanatrehana solombavam-bahoaka sy ny fahefana-panatanteraka raha tsy misy ihany koa ny fiovana amin'ny zoma izao no iroso amin'ny fanatanterahana ny fifidianana mikasika izay fialan'ny praiminisitra izay ireo solombavam-bahoaka miarabanao tompoko tonga sao tanatin'izao fampahalalam-baovao izao izy ireny ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha ny vaovao ny tolakandro teo dia efa tafapetraka eny anivon'ny bromaritry ny antenimera-pirenena ilay motion de censure analana ny praiminisitra moa zany inona no azonao ambara makasika izay ny resaka miaraban'ny mpijery dia miarabanao misaotra amin'ny fanontaniana ny motion de censure moa zany a dia fantatsika fa hoe io moa zany ao anatin'ny lalàna io a tsika miaina amina régime azo lazaina hoe semi présidentiel sa semi parlementaire io zay ny solombavam-bahoaka no azo lazaina hoe manao ny contrôle ny exécutif amin'ny ankapobeny asany raha teo moa zany ary zoany zareo ny manao an'izay motion de censure zay ny atsy de tena any am'le hoe tafapetraka le izy a misy ny motion de censure fa ny zavatra hitako zany de ny hoe somary zany no milaza fa hoe mikorotana ny tontolo politika eto amin'ny firenena ny majorité ao anatin'ny antenimera-pirenena dia ny fomba ny fitondrana IRD sy ny namany a no majorité ao anatin'ny antenimera-pirenena dika zany a de hoe somary misy ady an-trano zany ao anatin'ny fomba ny fitondrana satria raha ny fahalalako azy a ny mpanohitra tahaka ny atokotiko Madagasikara eo amin'ny 9 any ngamba raha tsy diso ny isan'ny solombavam-bahoaka fa zareo zany any manana ny majorité ny milaza zany hoe karazana misy raha ohatra ka zay tokoa moa zany fipetraka ny raharaha de misy karazana crise institutionnelle eto Madagasikara misy karazana crise tahak'izay zany mitranga ao anatin'ilay fitondrana zany koa no milaza ny hoe PDB ny antsona hoe frustration fijeriko azy ny frustration aty amin'ny côté ny solombavam-bahoaka zay miady tokoa ny tombotsoany zay mety olona ny fidy azy a ary
raha nyreko zao de hoe milaza ny sasany amizy reo hoe tsy miova mihitsy ny valitenyny gouvernemanta fa takany valiteny tamin'ny session teo aloha ihany a ny valiteny a kanefa dia tsy miova koa ny toetra raha ary raha tsika malala nytsika vahoaka moa zany miaina an'lizy aty amin'ny tontolo ekonomika na sosialy a de hitatsika ny fijaliana ny souffrance mahazo ny vahoaka zany a tsy mila hotany saina ntsony moa reny fa de ao ny fatapahan-jiro ao ny fiakaran'ny vidim-piainana le inflation zay tsy fatany moa nafiry zany nafiry zao fa dia ambony de ambony a de milaza zavatra zany za zavatra zany ka ny fijery koa azy a tsy za tsy hiteny ntsony hoe ny fanjakana ny tokony eritreritra zany rehetra zany fa zareo aloha zany de anjarany zany fa tsika vahoaka koa zany efa tokony andinika tsara tany amboloany raha tsaivina efa nangataka ny amin'izay sy ny antsony amin'izay hoe fitsipaham-pitokisanyizay ny avy amin'ny fanoerana izao mihitsy ny solombavambahoaka ny fitondrana mihitsy no miray feo amin'ny fanatanteran'izany inona no mety hoe kisarisary aorian'izay tranga izay raha zao zavatra zao ny fijeriko azy a ny anankiray aloha ny mpanohitra matoa nanao an'izay de mahatsapa zavatra izy ary andraikiny zany adidiny mihitsy zany a zany no milaza fa maripotitra ny zavatra nataon'ny mpanohitra zany aloha zany ny fijeriko an'le raharaha tsy milaza hoe inona fa milaza fotsiny hoe maripotitra zany zavatra lazain'ny mpanohitra matoa tonga amin'io ihany ny IRD am'izao fotoana zao ny kisarisary eo ambadikoa tsy titeny anty fa lazaiko ihany zaiko ihany lizy hoe anankiray aloha ady antrano anatin'ny fitondrana le izy fa tsy adiny mpanohitra sy ny fomba ny fitondrana ny faharoa ny fiheverako azy dia mazava-be mo zany ny fitiavana ty anova prime ministre ty anova prime ministre ary mampana ny resaka fifidianana salavitra loatra angamba ny eritreritro mpana ny resaka fifidianana satria zay prime ministre eo zany a no hikarakara fifidianana areto zany de miresaka am'izay iza no atao eo rehefa avy eo efa misy any ve satria azo antoka hoe any baiko avy any ambony be any io matoa tonga eo motion de censure raha indrindra fa raha hoe raha tafitany izy a de misy baiko zany avy any a satria veriko fa manaja tsara ihany ny etika politika ny etika politika interne ho an'ny zareo samy ao fitondrana ny député a dia misy baiko n'izay mety ho lehibe any any a de miabotira amina fanoloana prime ministre io a de zay ray aleny a mety ho zany angamba no fandehany izy io fijeriko azy a zay ray aleny a tena hoe fanovana prime ministre de anomana fifidianana arak'izay heveran'ny fitondrana azy na anova prime ministre dia mieritreritra hanao tetezamita mifandraiky am'izay rehetrarehetra izay ihany manahoana sy manahoana ny fahitanao ny akabeny mihitsy ny raharam-pirenetsika de ina ihany koa ny hafatra ho an'ny malagasy rehetra manahoana zay tranga rehetrarehetra am'izay tokana ihany ny ilazako azy hoe mikorotana ny fiaram-pirenena marina fa tsy misy azy eto Madagasikara tsy misy hoe mifampitifitra na sahala am'izany hoe ny miaramila na ny olona zay manana zany fahefana zany sainga tena mikorotana ny fiainam-pirenena ary manamarina zany motion de censure ny fandrimpahalemana moa de hitatsika zany zao tsy fantatry ny olona ntsony hoe iza no mpitandro filaminana de iza no miaro ny vahoaka de ahoana ny filaminana na ity andrenivohitra na any ambanivohitra satria eo pototry nyreo pototry ny commissariat pototry ny tobiny miaramila na sahala am'izany no anaovan'ny jolany asa ratsy tontolo ekonomika moa zany a hitatsika io a azo lasany hoe mitotongana satria tena tsy mandeha am'izay loany daholo zavatra rehetrrehetra sahalany hoe manaratsy mora miteny an'izany fa raha malala zany raha mahita mpandraraha ohatra fotsiny ny fisin'ny fahatapahan-tsiro inona moa no azon'ny mpandraraha atao tapaka lava ny tsiro a de manazany problema zany ka ny fijeriko azy aloha raha za manokana ranonraraka io ka sarotra mandroaka azy zany efa ranonraraka io a ary zany no afatra ho an'ny vahoaka raha fijeriko azy ny vahoaka zany zao tokony efa eritreritra am'izay tsy hoe ny fifidianana fotsiny fa eritreritra mihitsy no avy ahoana no avy ny firenena ahoana no avy ny fiainanao satria fa miresaka hoe firenena io zany tsy vitan'le zay tsy manao politika
zay mampalahelo mantsy satria vokatry ny nataon'ny politika sasany hoy a vokatry ny nataon'ny olona sasany a dia manjary milaza ny olona hoe leo politika ary anisan'ny vahaolana anankiray amin'ny firenena anankiray de ny hoe rehefa mandray antsara amin'ny raharaha politika ny vahoaka dia manova zavatra eo amin'ny firenena zay ary za manokana no manao ny hafatra de hoy a hoe manainga anao vahoaka mandraisa anjara amin'ny politika ary manova politika mba tsy mafy be ty teniko ty nefa zay no izy hoe tsy karazan'olona faux politicien rehetrrehetra zao no mitanany fiainanao de zay le mahatonga antsika mitsotsorika tahaka zao fa raha tena olona manao politika ny vahoaka tena mandray anjara amin'iny vahoaka tonga ny fifidianana mandray anjara izy miaro ny zony izy amin'ny fifidianana zao izy de misoratra anarana tsara amin'ny iny ty izy ty ny lisy mpifidianana ary manara-maso hoe io lisy mpifidianana io sao misy olona mihoatra ao na olona latsaka ao anatin'io lisy mpifidianana io zay zoan'ny olona zany zay zoan'ny olona zany de tokony ho sarotiny am'zany tsika fa raha sarotiny am'zany tsika de ny manomana no avy ny tena lehibe fa tsy le mandroka an'le rano raraka am'izao fotoana zao aloha io raraka eo ny rano fa zay zany izy a ary efa ao anatin'ny samy mpitondra zany zao manao an'izy io a za tsy manao langazin'ny mpanohitra na tsy mpanohitra raha miteny an'zany fa milaza mihitsy zay zava-misy iainantsika am'izao fotoana zao a ary ny fanjakana miady an-trano dia rava eo mirava zany lesika tsika tsy mieritreritra eo rava rovinona rapitso fa raha rava rapitso de tokony mivonona ny vahoaka ravarafaka pitso mivonona ny vahoaka tonga ny fifidianana vonona ny vahoaka anao an'izay a aza miteny tsony zany am'izao fotoana zao hoe zay leo politika na isaka manao zavatra de zay tsisy politika ao ambadika eo fa tokony hanao politika ny olona rehetra satria ny politika dia faraisana tanany fiainana fa ny pasteur manodidina an'izay hoe resaka fifidianan'izay efa ao anatin'ny fanomanana tsika resaka teo moa ny hoe fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana ny fanavaozana tanteraka ny anarana anaty lisy mpifidianana manahoana sy manahoana ny fahitanao ny fizotrin'izay amin'izao fotoana zao to hoe raha tsy fijery ngamany raha hiteny aho hoe betsaka ny zavatra mampiay aho ao anatin'ilay fanavaozana tanteraka lisy mpifidianana io mo isaky ny folo taona fanao lalàna io ary nakanga tamin'izy io efa ela be iny lesahana izy io hoe tokony efa iomana am'zany saingy zay foana mbola efa anaotsika manao afambolany kely zay de efa potony eo zao vao miazakazaka de zay zany zao maheno zavatra fafa avy any amin'ny faritany any fa aloha loha tsy lazainy ety fa amin'ny fotoana tokony mamety azy de lazaina le izy fa magaga le hoe iazakazahana vetivety eo fanaovana kara-panondro iazakazahana vetivety eo fanaovana zao zay tokony efa nomanina amatona ny maro zany satria ao anatin'ny lalàna efa misy an'io fanavaozana tanteraka io de mampiahialy izy kanefa zao aloha tsy niahiana atao betsaka fa ny fandraisana andraikitra ary zay ny mbola amirenako hoe itsika vahoaka de mila mandray andraikitra ary raiso atanana ny momba atsika aza vely eny ampirantanan'olo-kafa ary zay le hoe mila manao politika anina amin'ny politika na io lisy mpifidianana io ary mila araha maso akaiky io ary raha misy zavatra mampiahy tokony tsy atahoatra mihitsy hijoro am'zany ary efa miomana de zao hiaro ny safidy rehefa tonga amin'ny fotoana inary mankasitraka fiainanao nanaiky ny vahiny atao tanaty ny fampalalam-baovao tamity alina ity mankasitraka anao ihany keo dia manao mandra-piresaka sy mandra-peona ny mpijery inary toko azao kosa de hotoizantsika ny fampalalam-baovao nipetraka ny fanontaniana mandritra ny fandarana miara-manonjy androany hoe sahoentina ho aizy ity firenena ity na ny mpitondra ny tanàna de samy mahay mamitaka ny vahoaka malagasy avokoa amin'ny fampanantenana pokaty ho hatrany ny fandarana mamitina amintsika izay afitra solondraibe sy andry rakoto malala efa taona nijoroana ny fitondrana tarehin'ny filohan'ny rajoelona sy ny lehibehan'ny gouvernement Tsay Christian tsy hita izay zava-bita mivaingana hoy ny fandaharana any amin'ireo solom-bavambahoaka ny teny farany mikasika ilay fitsim-pahapitokisana efa naverimberiny avy amin'ny parlementaire aty Matroizay tsy hisy antenaina intsony ny amin'ny taona ho avy fa mila manova hoy ny mpandraharaha fa efa tsy mamely reto fanjakany reto rehefa avy eo inona ny zahatra mitranga tsy ampy ny somi satria naninona le olona laza anao somi hoe anao fitsim-pahapitokisana na azo malety misimisy kokoa de nijanona izy de lasa zay le izy lasa zay le fomba fanao eto rino engane tsika nge tsika zany mangataka hoe engane mba ny marina no hitranga de mbola tsy tonga saina ve reto solom-bavambahoaka rehetrareto
fa mbola isy afina hoe say de mifa iovy fitondrana io iovahoana naify zany naify zany tena naify zany miny hoe 2009 20 19 20 21 22 efa taona tsy misy nininona vita mifanena andry ianao de enao eritreritra fa am 2023 kosa tena naify zay député manao an'izay fitaka sy fampanantenana pokaty toy ny ataon'ny fitondrana foibe ihany koa ny fomba fitantanana ny tanàna Antananarivo ohatra ny ity mpandrara ity potika tanteraka ny fiainan'ny malagasy miaina anaty faky sy loto amin'izao fotoana izao fa hatramin'izay nge hoe am'ty kosa niakatra teo amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo zany nganay de ohatran'izay le fomba fiteny am'ty kosa aloha tena ho fatratra mihitsy ty tanàna Antananarivo ty atera ty amiko ny fako izy rehefa tsy de inona zatra mitranga marina le tenin'ny banque mondiale izy anke ny teny hoe menahatra avy telo eny vahoaka malagasy izy tsy miteny hoe ny vahoaka n'Antananarivo tsy ao anatin'izany fa de izao hitatsika io iainatsika io fa nenahatra avy telo eny tsika vahoaka eto Antananarivo amin'ny zavatra iainatsika fa ao anaty fotaka maloto ny rano maloto ny fako ny fofona zany rehetrarehetra zany mitranga de tazampotsiny izy ny fitenenany tazampotsiny anjarany merana Antananarivo mandray andraikitra am'izany ary de zao ry zareo reto zany ny tena hitako raha ny zahatra mbavakyvakiko eny fa za mantsy leo manaraka an'ireo ny tena mahaleo makaleo ary rina de zao tsy mariny reo olony reo fa na miteny zavatra ary izy de fake check-in nanao taony de ny vérité hoe zay ianao an'izao ka ao ambadika ilizy ohatrany hoe zay anao privatisation-ny horaisana iantanana ny Eziparka le izy lasa hoe ry zareo manangana an'le CMCD de lasa misy jeton de présence le izy de lasa izy karamain'ny commune nefa efa piasan'ny commune tena prise illégale d'intérêt ka zay nanaovako hoe za tena leo ary rina manaraka an'ireo satria tsy marimarina daholo le zavatra ataony izy menakavy la fomba vao hafa kosa indraisa nitoy androany maraina ny grevin'ireo mpianatra teny amin'ny ENS Ampefloha Torabato sy Pomba Mandatsaranomaso ny fakahitana izay niteraka faratrana olotsotra mpianatra ary mpitandro filaminana teny an-toerana namafy ireo mpianatra eo nivon'ity sampampihofanana mpampianatra ity fa tsy hijana ny fitokonana nataon'izy ireo raha tsy misy valy ny fitakina teny an-toerana nanao ny fanadiadiana miala irary nombana sy taiziniana izao ny zava-nisy tena Ampefloha lora ny tambohan'ny ENS androany tokony tamin'ny 7 maraina tanoany ny sesesy ary tsy nifankahitana ny Torabato nataon'ireo mpianatra eo anivony ty sampam-pampifanana iray ity tamin'ireo mpitandro ny filaminana tao anatin'izany dia namaly izay Torabato izay tamin'ny alalan'ny fandatsahana Pomba Mandatsaranomaso ireo mpitandro ny filaminana ireto farany izay tsy nahatohatra ny hery sy ny Torabaton'ireo mpianatra ka nikisaka sy niantso mpitandro ny filaminana avy amin'ny FIP anatevin-daharana azy ireo mafy dia mafy ny Torabato nisy teny an-toerana vokany olotsotra nandeha tongotra tsy mpianatra ary mpitandro filaminana izay tsy voafaritra mazava nisan'izy ireo no naratra nisy tamin'ireo fiaranandalo sy nijanona teny manodidina ihany koa no vaky fitaratra avokatra izay toraka tsy akato na aritra minitra maromaro izay mbola toy ny fitakina ny anaovana recrutement azy ireo izao hetsika ataon'ny mpianatra ny ENS izao misy amin'izy ireo mantsiraha ny voalaza no nivoaka tamin'ny fianarana tamin'ny taona 2024 rehefa avy nanaraka fiofanana 5 taona kanefa mbola tsy voaray asa hatramin'izao fa olo-kafa hatrano mahazo ny toeran'izy ireo antony iray anisan'ny niteraka fahatezerana teo amin'ireo mpianatra zao mantsy zany le olana voalohany mahatonga le fifampitorahana dia izareo midarika anay voalohany izahay mitako ny zoana efa darika ny azonay zay no voalohany indrindra faharoa manarakarak'izay angamba efa tsy vahiny amintsika ntsony ny fanabeazana eto amin'ny firenena angamba hoe zay mihitsy hoe nitanjon'ilay mpanao politika sanatrian'izany hoe ilay tondra fanjakana hoe sy mba ina fanabeazana sanatrian'izany dia zay mihitsy hoe le tanjony fa tova makasika ny fampianarana tsy misy firarahina ina le zava-mitranga izahay dia taky ny grandes écoles rehetra ihany ianareo zao raha mandinika misy mpitandro filaminana akimilana hoe police gendarme manaraka formation avy azy
mirejoindre poste avy hatrany zareo mahazo poste avy hatrany satria formation na rahany ary nylay formation grandes écoles professionnel pédagogique zany avokoa ny formation iny efa magaga mivoaka izahay a tsy arakaraky in'ilay mivoaka no mahazo poste izay zany ny olonay satria nahoana izahay manaraka formation tena hoe mijaly izay ny fianaranay a izahay ra tena mandany vola aminao ohatriny anefa mivoaka izahay tsy misy rentabilité hoe ny économiste mahiazy ka izay zany le olonay misy teo 1550 teo zahay a no namindefa dossier tamin'ity 2022 ity anefa ny magaga 600 mahery teo fotsiny ihany no voaray izay le olonay am'izao fotoana zao ka takina de hoe assume recrutement systématique afatsy mety aminay tsy mety aminay le fanaovana tsitsina fampianarana ary zahay a aleonay maty toy zay fampianarana atao tsinitsina satria ny fampianarana fototsy voalohany de firenena nanamafy hatrany ireo mpianatra eo anivon'ny ENS fa tsy hijanona ny fitokonan'izy ireo raha tsy misy valy ny fitakiana atao etsy andan'izany raha ny fanambarana avy amin'ny ministera dia 970 ireo mpianatra ny ENS ho raisina ho mpiasam-panjakana ka 737 amin'ireo manana certificat d'aptitude pédagogique en éducation nationale CAPEN 720 manana ny master d'aptitude pédagogique MAPEN ary 100 kosa ireo manana licence d'aptitude pédagogique LAPEN. raha ny vaovao voaray io arivo io dia namoaka taratasy fanakatonana ny ENS na ny école normale supérieure ny filohan'ny université an'Antananarivo manomboka androany hatramin'ny fotoana tsy voafetra dia mihidy ny toeram-pianarana ENS etsy ampefiloha fitandrona ny filaminam-bahoaka ataoriny hetsika nataon'izy ireo roa andro izay andraisana fepetra hiakatra conseil de discipline eo anivon'ny université n'Antananarivo ireo mpianatra nitarika ny fitokonana izay voalaza tsy nahazo ny fahazon-dalana eo amin'izay sy vaovao ny fampianarana izay ihany ho tanterahina ny talata 20 jona 13 ny fanadina am-panjakana CEPE anomboka ny alatsinainy 3 jolay hatramin'ny alakamisy 9 jolay 13 ny fanadinana BEPC manerana nosy raha ny tety andro ny fanadinana ofisialy 13 mikasika ny fisoratana anarana misokatra ny alatsinainy 13 janoary 13 ka hatramin'ny zoma 4 Martsa 13 amin'ny 4 zany ho an'ny fanadinana CEPE raha ny alatsinainy 3 janoary ka hatramin'ny zoma 1 amin'ny 3 Martsa 13 amin'ny 4 ho an'ny fanadina mpanjakana BEPC araka ny fanambarana nataon'ny tale général misana ny pédagogie eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena no tsindriny ihany koa fa mbola misy ny fanadinana CEPE raha ny rafim-pampianarana miatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa mbola mandalo dingana maromaro kosa ny loi d'orientation entina manova izany rafim-pampianarana izany izay manafona ny fanadina mpanjakana CEPE. Eo amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina mampiayay ny fomba nahafatesany Sefokotany tao Besely distrika ny Mahajanga faharoa izay hita faty miandry ny rariny sy ny valiny fanadihadiana momba ity tranga ity ny fianakaviany. Fanadihadiana nataony mpanao gazety MBS Mahajanga. No tatirana ny farany herinandro lasa teo ny fanasitrihana ny fomangatsika ny filohan'ny Fokotany Besely tao amin'ny commune Bilbaka distrika Mahajanga faharoa 20 taona izy izao hita faty izao izay tena mbola mampiayay fianakaviana tanteraka ny nahafaty azy satria tany ampanarahana omby izy no hita faty. Ny voalohany indrindra moa zany tamin'io fotoana io dia nandeha niaraka andro izany dia tsy tonga izy teo mivalivalo alina teo dia rehefa avy eo tapa-kevitra izay miretana taminazy fa andeha niaraka dia rehefa natao moa zany ny dia ngamba niaraka teo amin'ny 5 km ny alinay zany tokony teny amin'ny alina ngamina tamin'ny folo alina nahitany an'le razana zany hoe za moa zany nahitany le razana voalohany le izy zany ohatrany karazana hoe nijery ngamba izy tsy fantatra hoe nisy namono ve sa araka ny tena sasany hoe varatra zany fe zavatra tsy misy fantatra tsara fa za mbola tsy nahiteny dokotera anao autopsie tao fa mbola resaka mandeha amin'ny sisiny fotsy fa araka izay le tany zany dia tena manaloto ny sainanay hoe ohatrany hoe nisy namono izy satria ohatrany poziny zavatra hoe namboarina zany ny vatany hoe le hazo fitondra sy le meso sy le akanjony zany le hazo le fanasian'omby zany tavela tao ambany tao le izy dia avy eo raha hoe olona ny anjera zany dia tsy maintsy mba mipitika amin'ny kapany ohatra fa izy zany ohatrany kapa mipetaka tsara aminazy foana tanany tazony tsara le antsy ao amin'ny tanany andeha amin'ny valana zany dia mikasika mipitika ny afara eny mikasika misoratra
raha ohatra hoe nidaroan'olo izy dia mety eo amin'ilay kaskety misy loko iny tsy maintsy misy raha amin'iny nefa kosa ohatrany ao dia zay hoe le hazo sy le poziny nahitana anazy zany hoe poziny zava-namboarina mifamafao be ihany ny toedraka sy ao ny sasany dia milaza fa von'olona nininana tao ary ny sasa kosa milaza fa nilatsahan'ny vakatra moa izy ity lehilahy hita faty ity dia filohan'ny fokontany nandritra ny 10 taona teo an-toerana ary anisany olona tsy mba nanana olana teo anivon'ny fiarahamonina amitsika zanak'olombelona mantsy eo amin'le resaka fialonana zany no zavatra misy ka misy tsy mahazaka an'izay dia lasa manao foana sasany fa hatritolo zany za mbola tsy naheno sisy hoe rahakoto manana lomolompo anazy ary manompo aminazy fa izy io moa rehefa mitondra zany ny olona anankiray tsy maintsy misy mimpanenjika dia misy mipankafy misy tokoa amin'ny manga ny tarehiny amin'ny gosy gosy dia misy ratra koa amin'ny tagnany amin'ny droite dia misy ratra keto telo koa eo amin'ny kibony ambanin'ny fotriny reo telo io zany manantena ary miandro fatratra ny valin'ny fanadihadiana ny fianakaviana ary maniry ihany koa ny mba hivoan'ny marina aingana dia aingana pejy ny fanatanjahantena nivoaka androandry ny fanapakevitra noraisiny OPL Orange Pro League manoloana ilay lalao tamin'ny farany herinandro teo amin'ny Adjessaia sy ny Tsaramandroso nivoaka mpandresy tamin'ny statelo no ohatra Adjessaia voasazy andohonitra roa tapitrisa ariary Adjessaia no ny resaka tsy fampiny fiarovana teo amin'ny toerana nandraisana ny lalao noho izy ireo nandray izany nahato lalao enina ary voasazy andohonitra 10 metsy ariary iratovonanary soloniaina Leon izay ampilalao any Tsaramandroso FC nahato lalao telo ary voasazy andohonitra 2 hetsy ariary i Rachid Julio be Anovary izay ao amin'ny Tsaramandroso Formation FC ary Aneto Andria mifidy larana fahatelo ao amin'ny Adjessaia tsy mahazo mipetraka eny amin'ny banc de touche mandritra ny lalao roa ary voasazy andohonitra 3 hetsy ariary i Miandra Sousset fanantenana mpanazatra ny Adjessaia raha mbola mamerina ny ray amin'ireo ny Adjessaia sy ny Tsaramandroso amin'ny resaka tsy fampiny fiarovana mandatsy lalao miady eny ambony kianja na geste antisportif dia hoalana ao amin'ny OPL 12 sy 13 Amaranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany namoaka fepetra vaovao fanalefahana ny fihetsika iadina amin'ny valanaretina Covid-19 ishinina androany fepetra izay nangatany ireo mponina atao amin'ny renivohitra efa herinandro maro izay samy mandray ny fepetra isambatan'olona araka izany ny rehetra satria dia mbola tsy resy ity aretina ity any an-toerana afitra solondrabe sy Andry Rakotomalala. Les appels de la population semblent avoir été entendus. Tao reny fitakina sy ny hetsika nataon'ny vahoaka sinoa tao amin'ny renivohitra Pekin naharitra tapabolana izay ny amin'ny fepetra raisina iadina amin'ny aretin'ny Covid nandray fepetra ny fitondram-panjakana ao an-toerana nalefahana izany. Tsy maintsy manao fitokana monina avokoa ireo olona rehetra voamarina fa mitondra ny aretina ka maneho tranga misy fahasarotana raha afaka manatanteraka ny fitsaboana ny atokantrano kosa ireo olona tsy ahitana fahasarotana. Tsy voatery manao testa PCR intsony ny olona ankoatran'ireo toerana izay ahitana ny sokajin'olona marefo ohatra ny eny amin'ireo toby fitaizana zokiolona ny hopitaly any an-tsekoly sy fidirana eny amin'ireo toerana be mpivezivezy. Heverina ihena ny fiparitahan'ny aretina amin'izao analefahana ny fepetra noraisina izao hoy ny fanehoan-kevitry ny vahoaka sinoa sasany. Maivana kokoa ary manana fotoana ny rehetra ka lasa mandray fepetra ho azy amin'ny tsy fiparitahan'ny aretina. Manao arivava sy orina avokoa ny rehetra fa tsy mila tenenina intsony hoy hatrany fanehoan-kevitra maro samihafa. Ankehitriny tsy mila maneho taratasy manamarina fa mihiba na negatif intsony ny sinoa rehefa miditra any amin'ny toerana iray na mandeha amin'ny karazam-pitaterana mihazo ny toeran-kafa. Sous l'effet conjugué de sa politique zéro Covid et d'une baisse de la demande. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka feranao tong kilasy tongoavy nanaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra ny fandarana ahona marina Global News Sahil lasa izao no arainao ao arian'izao fampalalam-baovao izao ny ronan-tsary mitondra ny lohateny hoe plan B no arainao eto amin'ny NBS anio alina ny tena koa metraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tombo kilasy tongovavy.